Fanabeazana ara-pananahana, resaka mamoa fady mahamenatra ho an'ny tanora, ho an'ny ray aman-dreny. Inona no atao hoe fanabeazana ara-pananahana? Ho an'ny tanora ny fanaovana sipa ve? Ho an'ny ray aman-dreny tsy mila resahana aloha izany fa mila mianatra tsara dia mila mahita asa dia manambady izay vao tonga amin'izany. Raha resaka fanabeazana ara-pananahana isika dia tsy maintsy miresaka indrindra indrindra ny fiovan'ny vatan'ny lahy sy ny vavy. Ho an'ny lahy dia fijerian'ny volo amin'ny vatana, indrindra eo amin'ny vava, volom-bava. Amin'ny filahiana, vaky ny feo dangitra rehefa maraina. Ho an'ny vavy dia mitsirotra ihany koa ny volo amin'ny vatana, amin'ny fivaviana mitsiro ny noana tonga ny fahambolana. Dia izay indray aloha no afaka natolotra ny androany fa amin'ny manaraka indray. Sorata eo amin'ny commentaire ny fanontaniana manentikentika antsika rehetra rehetra izay tsy sahatsika resahana fa ataontsika amin'ny video manaraka. Dia mankasitraka ianao naharaka hatramin'ny farany dia mirary soa veloma amin'ny manaraka indray.